amin'ny fifahina lehibe indray no androsoako atao tokantranontsika indray ny amin'izao zao a tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana itsika ary ny fampianarana larana fasivy a no fampianarantsika amin'izao fotoana izao. Ny lohatenin'ny fampianarana iarahantsika amin'izay indray moa androany dia ny fanampirofona fa marina zany iayava zany izay fa atsoky eto foana ary fanampirofona kosa fa diso Jehova, diso Yahovà ary diso Yahô le atsotsoan'ny olona ihany koa anampirofona antsika androany. Aoriana izay dia anampirofona ny fahamarinana ny anarana hoe Yahosoa ary fanampirofona koa ny fahadisoany anarana hoe Jesosy na Yehosoa na Yesoa zay ny no ampirifontsika aoriana zao fa le anaran'ilay Andriamanitra iray aloha satria mifototra ny amin'ny zavatra rehetra. Ary hivavaka ary itsika hanome voninahitra an-tantaika fa sy Yahosoa dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano indray tena ka ny amasatorany Yahosoa sy ady ano mandroso tokantranontsika ary fahary miarabantsika rehetra zay efa mampandroso indray ato tokantrano amin'izao tsika miteny izao. Araka ny lohateny moa zany dia manaporitsika famarinana zany atao hoe dada malala iayava zany. Izy ilay namorona ny lanitra aloha, lanitra ambony io zany any ambony indrindrany, ary izy koa namorona ny lanitra eo ambony eo, ary izy namorona ny tany sy izay rehetra eo aminy. Mbola hazavaiko amintsika daholo moa ny firafitry ny zavatra any ambony any rehefa ny aorian-drindrany hoe tataka ny ahoana ny any, indrindra fa ny olona izay efa maniry ny teo any a dia mampahafantarina azy tokoa izay zavatra izay. Ka amin'izany fotoana izany tsika zany dia hamaky ny soratra masina amin'izay ahoana ny ampirofona fa maro io dada Iavà io dia mazava ho azy satria amin'izy mpamorona dia izao ny teniny a izy tsy tia mpanota aloha ka amin'ny tsy tia mpanota zany dia izay mpanota rehetra zany dia tsy tiany aloha ka mazava ho azy fa amin'ny tsy tia mpanota dia ny tanjony dia tsy maintsy afaka ny olona ny fahotana ka rehefa afaka amin'ny fahotana ny olona dia tiany dia izay ilay ten'Andriamanitra marina zay manala ny olona ny fahotana ny tanjony satria ny soratra masina dia miteny hoe izy tsy tia fahotana ka ny mamarina anazy zany a voalohany dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy a satria izay miaraka aminy no atao hoe miaraka amin'ny zanany dia afaka amin'ny fahotana reo. Zay zany aloha ny valiteny mena voalohany efa henontsika daholo moa izay fampianarana izay ary lava be izay a fa hiditra amin'izay tsika amin'ilay resaka teknika amin'ilay anarana zany. Teo moa tsika tamin'ny fampianarana tamin'ny ilarana fahavalo dia nahita tsara mihitsy tsika raha vakintsika ilay ten'Andriamanitra ndasika aloha tsy rehevatsika kely zay raiky izy a ao amin'ny efa andraisiko ny soratra eto atontolo moa ilay izy zany dia nataontsika an'ilay teny hoe ia zany a dia ny fanoratan'ilay teny hoe ia dia hitantsika ilay misefertoran'ny Jiosy a ao amin'ny zany zevantsika misy ilay teny Andriamanitra amin'ny 15 izy moa ilay 15 ty ny 15 ty 152 ty izy moa zany 115 afetsika vakiana tsara ilay ato a mbola ny 15 iny a dia atsony ambony ato zany 15 ty ny 15 ty atsika voaka avy hatrany eo ito ilay hoe azivy zimraty a ohatrany tsy amikizy io ngambona tsy zevantsika amin'ny anankiray mihitsy aiza misy aleo mihitsika mamaky anazy direkta zany ndraiky izy hoantsika rehetra ny tokantrano zany dia aleontsika miaraka mamaky anazy dia zay tsika vao miditra amin'ilay fanazarana Exodosy a ao amin'ny Exodosy 15:2 na ny Shemot 15:2 no vakintsika zany amin'ny anaran'ny Yahosoa zao. Nijery ny baiboly hébreu tranaintsika na ny atao hoe Sefer Torah. Ny atao hoe Sefer Torah zany a dia ny boky ny lalàna zany zay ohatrany hoe baiboly zany amintsika malagasy na amin'ny frantsay anglisy hoe bible zany hoe bible fa amin'ny zareo jiosy a dia Sefer Torah ny fiteniny an'io a dia ny boky ny lalàna sy ny salamo zany sy ny mpaminany. Dia vaketsika eo amin'ny Shemot chapitre 15 verset 2 na hoe Exodosy toko 5:12
Exode chapitre 15 verset 2 zany zay novakitsika zany. De hitantsika eto am'izay le teny Hébreo zany a manambara an'lay filazana le anaran'Andriamanitra zay vitantsika eto zany io izy io efa nazavaiko hoe tamin'ny larana fahavalo androantsika miditra amin'ny fahasivy mamantatra le anaran'Andriamanitra ray amitsika araka ny famariana araka ny hitantsika misoratra masiny Hébreo. Raha ny fahalalana anazy aloha raha le masatronosasiadia de efa mahafantatra azany hatramin'ny voalohany fa mbola resatsika daholo moa zany zavatra zany iny orindrina any fa le aloha vita amin'ny fampianarana de arakaraka ny fampianarana renao ny afantaranao ny momba. De ty am'izay ara ny fanononana ty teny Hébreo ty hitantsika amin'ny gauche ny teny Hébreo ato amin'ny droite kosiny ny teny famakina azy vizimrat ya vahiri lishoa ze'eri vanveu elohei avi varomino. Zany hoe zay teny zay zany de midika hoe manomeza voninahitra ny heriko sy ny hirahirako dia iava zay ary izy de lasa famonjena ho is become my salvation mail lay Andriamanitra zany. Amin'ny version anglais de zao ny dika 15:2 version anglais ia is my strength and song ia no heriko sady hirahirako and he's become my salvation ary izy de lasa famonjena ho he's my el izy dia Andriamanitra and I will prepare him an habitation ady anamboatra fitoerana ho azy aho my favors Elohim and I will exalt him lay dadako Elohim ary ande hankalaza sy idera azy aho moa tika zany raha dika miteny gasy zany izy io ka zany rehetra zany zany no ambara amitsika hoe tena ny fietsolany io dada iava io zany amin'ny soatra Hébreo tranay satria ty Hébreo tranay ty de tany mandidy tany amin'ny entre moins 400 moins 700 moins 400 tany izy io raha raka ny fijeriny zareo Hébreo amin'ny fitehirizana le soatra mo. De zay na tonga atsika mijery hoe ato amin'ity Hébreo tranay ty no mijereny io tsika zany mba afantaranareo famarinana. De hitatsika ato am'izay anaran'Andriamanitra hoe ia io izy io raha miteny anglisy izy de io le hoe ia io zao ny fanatana azy hoe yod he ary ny famakina ny yod sia dia ia ny famakina azy zany amin'ny teny Hébreo. De zay no mahatonga antsika mahita an'ity hoe ia ty tena ia mihitsy ny famakina azy amin'ny transliteration israélienne dia mamaky an'le yod sier zareo amin'ny teny hoe ia. Aleo raha ampianariko atsika zay teny Hébreo zay ny fanoratana ny teny Hébreo tsy hoe koa ny amin'ny ampianatra ny teny Hébreo zay eto fa ny tiako ampianariko hoe mianatra ny fomba fanononana ny lettre Hébreo nareo zany zay ny ataoko eto zany. De ty zany le yod iny izy iny ohatra prime kely zay izy zany de tia le hety zao lasa ny ambony be lasy fafako kely arany ampidiniko ambanimbany yod vadika ndrely izy yod de he zao lafiditra tsara izy zay dia ity ny atao hoe yod tsy maintsy avetsika fianarana vetivetika mahatonga andareo alala am'izay manomboka eto hoe ay zany tena misy dikany ity ny atao hoe yod ny anaran'izy io yod rehefa mahitan'io zany atao hoe yod ary ny famaky an'izy io de i ohatran'izao ny famaky anazy ary ty ndray kosany de ty ny atao hoe he ka ny famaky an'izy io de na ash na ahash zao ny famaky anazy zao ao zany le zao anatsika etra zay mijery ny tokantrano any zao ny famaky anazy zany hoe ny famaky an'ity yod sie ty zany ataoko couleur hafa ndray zany de zao ny famaky an'ity zany no ny am'izao zavatra so de yod sie de lasa hoe ia de na io i ohatran'izao ny famaky an'io na hoe i satria ahasy ny famaky anazy de ahash ia zany hoe tsy mamaky avy de la droite vers la gauche koa zao ia
de hojerevantsika izy amin'io tena nanonana ny jiosy anazy i ve sa ia de rehefa hitantsika fa misy nanonanan'io marona ao de aventsika vakina am'zany izy zany a araka ny soatra masina de ny famakian'io zavatra io zany rehefa jerevantsika ato a ny famakian'ity zany a ty le iode sy hety ty izy ty de nytonony jiosy izy hoe ia io hitantsika io a ia famaky anazy i asa zany zay mifamaky anazy zany a na hoe ia de hitantsika io mazava-be eo a de iverina am'izay tsika amy translittération directe to am'izay a de mahita tsara am'izay tsika ato ny famakile hoe azy zimrate ia ka ity le famaky anazy zao io le translittération anio ngamany klikeko indray izy a de ho asiako anareo a amin'ny le resaka ina moa zany io am'le fandratona anazy a io izy io ka ity ia ty zany a lay teneny soatra masina teo hoe ty izy ty tia ny fanoratana an'le teny hoe iode sy he io ty izy ty io ny fiantsona anazy zany zay de rehefa anlesisitentsika kely io ka io zany le hoe iode sy io a ia ny famaky anazy ka rehefa mahita an'io forme io zany tsika de tsotra kely tsy tokony anova zavatra intso satria ny teny hebreu tranainy mahita an'io a hoe ia famaky an'io zay ny natonga an'le ten'andriamanitra hitantsika tary amin'ny salamo a 152 hoe ina moa le hoe halleluia lohatsika hidirantsika kely zay sary zay ty le hoe halleluia hoe ny famaky an'izy io zany dia ia ny famaky an'izy io tsika rikatra amin'ny aiza moziny to ny ambany indrindra ato angamany io le hitantsika ato le hoe 152 a de halleluia io hitantsika tsara mihitsy le fanonona le teny hoe halleluia zany hoe voninahitra ny dadamalina ia zany dikan'izay ka le dikany alleluia zany a de manome voninahitra le dadamalina teo hoe ia iava zany ka io le hitantsika tsara mazava mihitsy zany hoe ny fiantson'le teny hoe iode zany de ia mihitsy ny fiantsona azy zany hoe mijerika io iza moa zany izy tsy haiko anaty koa le salama ny ambanimbaniny ngamany io zany hoe inona daoly tianao tenena ty ka za mamaky an'le dika teny ina moa iny zany raka izy halleluia tailime ty a 151 zany hoe ngevatsika izy io a ahitantsika an'izay vakitsika nay ny psaume zany hoe tailime zay moa izy ny psalme zay 151 atsika za mahita nyity hoe halleluia io le izy io ty moa zany hoe halleluia le phrase amy voalohany zany amiteny hoe raha avy aty amin'ny gauche droite tsika makany amy gauche a de le voalohany iny farany ambony a droite amy teny jiosy io a iny hoe halleluia de hitantsika eto zany le terme ia ndray io izy io taoko ampovoany io le ia io hitantsika eo de hitanao tsara fa mifamaky an'io de tsy miova mihitsy ny fa halleluia de raha normalna ny olombelona normalna zany de tokony tsy anovany zany rafitra zany tso satria hitantsika mihitsy fa efa manahirana ny olona ny famakina ny tenin'andriamanitra nefa ny teny magaga fa am'le manahirana anazy mihitsy voameno vaovany arak'izay mahafinatra anazy nefa de fa hita mihitsy ny forme original fa rehefa mahita an'izao forme iode sy zao ianao a nampianariko anao teo de ia famaky an'io tsy misy miteny ie mihitsy ny atona hoe io na iu na i fa ia ny famaky anazy amy teny hebreo nefa antsika moa de mogaga le am'le adalany olombelona rehetrarehetra nahatra any amy jiosy ara de adaladala be manova ny zatra fita fa original any ka ny ala tamin'ny famarina de lasa nivadika mpanota daholo niady tamin'andriamanitra ny farany ary rehefa niady tamin'andriamanitra de tsy navelana ny olona ny anarany ka rehefa tsy navelana ny olona ny anarany de niantso andriamanitra tsy izy io am'izay nivadika hoe jehova vadika hoe iave raha ohatrany ka tokony hoe iava no voantso lasa nivadika zavatra hafa ka rehefa niantso andriamanitra hafa
de lasa nivadika tamin'Andriamanitra marina de io nataony devoly kofona am'izay nakany amy tsisy afaka amin'ny fahotanana ray aza. Zay moa koa tena zava-doza amin'ny hoe manova anaran'Andriamanitra marina io de tsy afaka amin'ny fahotana ny afaranao. Ka hitatsika eto zany ny tsindriko mafy hoe hitatsika fa narana ity Iôdasia ity rehefa hitanao i forme amin'ny teny hébreu a de ihany dikan'io dika zay. Tsy misy tokony andovanao an'io hoe ie na io na io na i fa tsy mety zany daholy satria fa hitatsika lay teny hoe ny fahamakinan'io de hoe ia io mazava-be io ary nadika teny ato koa de mbola jereo io dika teny ato hoe praise de io le soratra io mbola io praise ia ny famakinana azy ato amin'ny teny hébreu ty mantsy tena famakina amin'ny teny hébreu ty na hoe transliteration hébraïque zany de halleluja ka rehefa nolazainy hébreu fa ia ny famaky an'io a azahovaina tsony ho zavatra hafa manjary tsy mety mihitsiny tsy azonao teo iaho io na hoe inona fa rehefa ia de ia ray zay aloha aperakitsika tsara ao anatin'ny saritsika am'izay zany fa rehefa mahita forme tsika ohatran'ity mijerery misary daholo nareo a rehefa mahita forme tsika ohatran'ity le ataoko amin'ny couleur mangamanga rehefa hitatsika ty forme ty a de ny famaky an'io zy ny hébreu a avoakako am'izay izy a ny famaky an'ity io zy ny sefer torah ny jiosy na ny sefer torah hébraïque any zareo hébreu zany zareo israelianina de ny famaky an'io dia IAH zao famaky an'io ary efa formule mipetraka zany satria ina moa no tokony hanivanao an'io tsony zany hoe hita zany lay lettre anakiroa am'le hoe iode he vava he io mantsy le ataon'io hoe tetragramme ty ovakitsika any io de hitatsika ato zao le 4 lettre io tsy hita ve ohatrany tsy hita marina tokoa leo asorona leo zany zoratra io zany io fa hitatsika eo fa ihany ny famaky anazy a de aleo fa afahantsika am'izay zany io fafahantsika daholo izy rehetrarehetra de alevatsika am'ty am'izay de lazazandray izy teo zay lefa afahantsika l'izy a dia komitsika vetivetika am'izay tsy matavy be le teo ela loatra zay hitatsika eto am'izay zany satria le ozy le mpitondra fivavahana rehetra hoe misy anyzany ato hoe tetragramme zany efa inona zaveko hoe ty le iode le izy a ataoko ambanimbany ty le iode a de ty le he a de ty le vava ndray famaky an'ity de ty le he zao io na atao hoe tetragramme ozy ny olona ty na atao hoe tetragramme ataoko ohatran' zao ohatra hoe de hitanareo tetragramme nareo olombelona nomorona an'io fa de izy anaovanareo anazy moa tsy mampanina fa io zany atao hoe tetragramme io zany a hoany zay tsy malala lay 4 lettre iode he de vava de he ny famaky an'ity ndray zao mbola tsy hitanareo a de ny azo toko mavomavo ny famaky an'ity ndray o zay ry zareo jiosy a de hoe vavo ny famaky an'ity vavo na hoe ve zany ny fanoratana an'io rehefa soratana io misy moa manovany hoe o de misy manovany hoe o fa rehefa jerevantsika ny hébreu tranainy a de ve no misoratra ao satria maninona ho jerevantsika eo fa etrotsika aloha de mahita hoe ny fanonana an'ity voalohany ty aloha zany a de efa tsy editsika hevitra ntsony fa ihany famaky an'io ozy ny baiboly hébreu ihany famaky an'io forme io ary tsy misy edinao hevitra lam'izany tso satria eveny rahantsika nahita teo le izy a tsisy namorona mihitsy teo fa rehefa mahita an'io forme io anao de ihany famaky an'io ary ahoana indray ary ty ambony ty ndray zany metrantsika fantanina ty eto ty hoe ary ahoana ny famaky aleo tsy ataontsika ty fa mangamanga voila ahoana indray ny famaky an'ity ambony ty ahoana ny famaky an'io indray io zany no vaketsika hoe ahoana ny famakina an'le vava sy ny he ny olona rehetra moa zao mamijery amin'ny télévision daholy a satria moa le fampianarana de efa natokana mihitsy no any ampitan-dranomasina zay mihitsy natonga anazy ny vadika tany amin'ny numéro 1 satria raha ny eto Madagasikara efa beny zay nomena anazy zay rehefa tsy netiniditra izy de tsy hitako tsony zay atao
ka tsy arako moa le teny fa ny tompon'le fampianarana ka rehefa miteny izy hoe ampitaony ampitan-dranomasina ny teny fa ampy zay a de manapita maka ny ampitan-dranomasina zay ny ambasatorany saziady a zay no mahatonga le fampianarana verina hatramy voalohany de mety gaga narany amy radio hoe ohatrzay nge tena tsy mety ninninona ka tsy hitako zay atao satria tena natokana ho an'le manan'le tele mihitsy ngamba ty sary ty nefa niezaka nanamboatra ihany hoe misy ny ode de misy ny he ary misy ny vava de misy ny he de ny ode sy ny he zao nitatsika hoe ihany famaky anazy hitatsika nanome toko zay andininy anakiroa teo hoe ao amy bokyny exodus 15:2 a sy ny psaume 151 de samy nahitana le forme ia daholo reo a ary ny famaky azy dia ia na hoe iode sy he zany hitatsika zany zay ny anakiroa amle tetragramme ahoana ndray ny famakina le faharoa jerynyty ve ty tsika aloha lefa avy eo ndray ny vava zany de atao hoe ve ny famaky an'ity ifampivon'io de aleotsika ny amaky an'io ndray arika hatramin'ny teny hebreo ry hoe ahoana ndray ny famakiny jiosy an'io a mba tsy zatra iova mihitsy ny eto fa araky ny namakiny jiosy anazy de andreo ndray tsika satria efa misy fandovana teny be deabe ao an-tany ary vokatry io fandovana teny io a de lasa tsisy afaka amin'ny fahotana tsony ny olona fa niala tam'le tena original am'le anarana ka raha vao niala tam'le original ny anarana nareo a de trany de tsy afaka amin'ny fahotana tsony fa trany de mpanota automatika raha vao diso mihitsy ny io andriamanitra ray eo a de ny fanafana amin'ny fahotana mihitsy tsy miexista tsony satria avy any am'le fanafana amin'ny fahotana ary ny zanona no exécuteur na mpanatanteraka le fanesoana amin'ny fahotana de nizy maty teo amin'ny azy fijaliana iny noho ny amin'ny fitiavany an'le olona hovonjena de ny fanan'le olona zay sorana azy manokana mihitsy ny a voninahitra anao iahosoa malala noho ny amin'ny sono ataonao de ndao tsika hiditra amy hoe ahoana ny famaky an'ity faran'ity zany a ity iode farany ity vavasie ty lay vavasie zany sisa navakitsika hoe ahoana famaky an'ity ahoana famaky an'io point d'interrogation be amizay ataotsika eto ahoana famakina le vavasie satria io le tetragramme io ndro efa hitatsika ndro tam'le efatra efa hitatsika ary manao indray ndro farany famakina anazy de andaotsika hiverina arika hatramin'ny baiboly hebreo indray hiverenatsika indray ny baiboly hebreo a ao amin'ny bokyny exodus ny vakitsika indray zany verina indray tsika exodus 15:2 de rehefa hitatsika ity a de hitanao tsara fa mahazava am'izay ny sainao ary hiteny am'izay hoe normal afaka amin'ny fahotana aro satria tafaverina le tena anarana marina feny voninahitra exodus le 12:3 ny vakitsika ho voninahitra eosoa ary tena zany ny tanjony zay ady ianao tonga saoty amy lanitry lanitra ho any fiainana mandrakizay io ndray ary izy io iode io izy io alaiko sary alaiko sary indray le izy a de afindratsika de eo tsika mamaky anazy tsara indray zareo tsara le izy a leotsika aloha mandefa anazy ato de enregistre tsara de zay tsika afaka amilalao zao ty ary lay sary zao ty ataotsika mentsomentso eto io le iode he vava de he de raha mijerytsika de ny zavatra misy eto efa hitsika moa fa ty forme voalohany ty zany a efa hitsika tsara fa ty forme voalohany ty a de efa fantatsika ny fanolonana iny fa ia ny fanolonana an'io araka ny baiboly hebreo tranainy ahoana indray ny famakina n'ty anankiray eto ty ahoana ny famakina n'ty anakaiky eto ty kosany zany iny ty ndray hoe ahoana ny famakina n'ty vavasie ty io zay ny baiboly hebreo tranainy ahoana ny famakina an'io de ho averitsika eo ihany ny sary fa tsy lavitra tsika ore ay moa ty ina moa efa nanovana efa ao anatin'le aniny ty de iverenatsika am'izay l izy a inona famakina n'ty io zay ny hebreo io zany izy ty leo mbola sitsika point d'interrogation foana ato hoe ahoana zany ny famakina n'ty a ny voalohany efa hita fa ny faharoa am'izay ny jerefatsika de ndao tsy hijery tsy ato tsy tafiditsy ato le izy zany de oaka sary amindre mandetsika zany atrika ny hijery hoe ahoana ny famaky an'io ty izy voalohany a voalohan-darana izy io a iode he vava he
de zao zy ny famaky an'io io ny famaky anazy io iava io aloha ampidiritsika anatin'ny anina aloha ary eto mantso ny atantsika hoe vokatry le fanovaovana le anarana de tsisy miteny marina tsony le olona fa hovaovany daholo io zavatra rehetrarehetra io tsika zany miditretrika zao ty de sitsika soratra am'izay raha ny voalazan'zareo zany a de le farandray ny azy moa zany ty voalohany ty nataony tsy fantatra mazava inona ny antony zay le hoe hovaovan'ny olona araka an'izay mahafinaritra anazy ny lohany a efa de efa fantatra mazava le ny famakina le eaudasiany ka atsika tsy hijeran'zay nanaovany azy zany satria io le vokatry le fanovaovany io zatra nataon'zareo olombelona io fa ny baiboly tranainy mihitsy ny amin'ny hebreo zay nametraka an'le anarana hoe ia le voalohany a de nametraka mihitsy ny izy fa ny faharoa kosany ity faharoa ty ny famaky an'ity faharoa ty a de io mazava-be mihitsy ny hoe va ty moa zany teny tandrefany eropeanina zany izy io le WOA io fa ny tena famakin'io a rehefa napetraka atsika am'izay ny famarinana satria lasa hoe iahoa izy raha am'izay fotoan'zay a fa rehefa tena averina any amin'ny hebreo trana iny am'izay tsika de manona am'izay hoe ia va ka le faran'ity zany rehefa nyvakina tao amy baiboly tsenainy hebreo a de va ny famakinan'io oza zareo va ny famakinana azy zany hoe ny soatra masiny hebreo de nahita fa le eaudasie de ia ny famaky anazy ary ny soatra masiny hebreo any koa nahita fa ny famakinan'le vava sy he de va famakinana azy w moa tsy misy lettre w mijiosy fa veny misy ao veny misy ao misy olo am'teny hoe tsisy ve ao veny misy ao fa tsisy an'zany tsisy ve zany ao fa tena misy ve mihitsiny ao ndao tsika ingekariko an'izay kely aty am'le teny io hoe tsy misy w zany ao tsy misy ve zany misy miteny aza mantsy de meko anazy ny valy teny fa manana lettre ve mihitsy ny hebreo a zao misy an'iny vava izy ty lettre v ampidirina keny angaman'io io a lettre v izy hoe vava na hoe ve ny fanoratana azy mazava-be mihitsiny io ve ny fanoratana azy io zany de araka ny sonde zany hoe na ny fanononana dika zany feony sonde le atao am'ty troisième case ty a entinao ambanitsika hoe io le sonde zany ty ve ty io izy io aleo le alaiko sary de meko atsika ny hevitran'izy a fa tena vy mihitsiny io a amin'ny teny hebreo a de tsy mety manazava amitsika manapirofo a ty ilaina zany am'izao fotoana zao de io izy io a de manao sary kely tsika zany mba tomba atsika mazo sary a de ty le vavy ty a de io menamena ty le vavy ty a iny atao hoe vavy ve ny fanoronana azy ary tya ny fandroatana azy am'teny hebreo ohatran'le prima vava io de ny fihetsonan'izy io amin'ny hebreo zany a vava ny fihetsonan'izy io rehefa mahita an'io letra io anao a ary ny famakina azy de ve zay de amin'ny dikafa koa moa izy misy teny tateorina izy nisy nanovanova lasa hoe o lasa hoe o fa ny tena fihetsonana azy de ve ka mamaly an'le olo am'teny hoe tsy misy zany lettre ve zany ao amy jiosy io ny ve mivandravandra io a fa mila mianatra kely hebreo ndray ianao raha am'izay hevitra zay zay zany a fanazavana kely menatsika zany de iverenantsika am'izay ara ny fampianarana ahoana am'izay zany le fampianarana teo zany le fampianarana teo zany ka ny fampianarana teo zany de mametraka mihitsy ny hoe ny fihetsonany ty andriamanitra raintsika ty ray dada iava io zany a ty iaiava ty zany a efa jerevantsika ny sary a de ny fihetsonany ty iaiava ty zany a ataotsika sary mazava-be ty a ny fihetsonan'le tetragramme iode io izy io iode de he de vava de he io a de zao ny famakinan'io zany a iava satria efa hitatsika le izy a ty zao natsona hoe ia ty io zao natsona hoe ia ty izy ty ia io a ary ty ilan'ity kosany a de natsona hoe va ty kosa natsona hoe va
amin'ny Hébreu tranainy. Ka rehefa natambatsika am'izay zay ino famaky an'le iod he vava hea de mazava ho azy vakina fotsiny izy a zao ny vakina io zany hoe ty zany rehefa vakina am'izay ty asiko teny makaty de hoe ya va zay io le yava io hitatsika am'izay le yava de ny anarany dada yava zany zao sady atao hoe ya no atao hoe yava iverenantsika am'izay zany ny dikany sary a satria fa mazava-piny a iverentsika am'izay am'izay ny dikany sary hoe ahoana zany famaky an'ity iode HVH ty a de rehefa nitan'izay teny zay tsika de mbola avetsika vakina soratana am'izay zany ty ataotsika mazava tsara am'izay ty fa hitatsika izy a ty zany a de soratana am'izay a ataotsika mangamanga tsara ty zany a de antsoina am'izay amy teny hoe ya va zay nazy moa zany de gauche vers la droite a de aleo zavaiko atao ambany eto indray izy atao ambany eto za manoratra satria de la droite azafady de la droite vers la gauche izy a de raha soratantsika de la droite vers la gauche de ohatrany hoe aleo ty aloha fa ho enregistretsika e aleo ty ho enregistretsika fa no anankiray mihitsiny a zay tsy mampagnino antsika manao enregistre mandeha soratantsika am'izay avy aty amy gauche vers la droite a de zao le izy zany a de la azafady mifanipaka foana ny teniko de la droite vers la gauche a atreto zany aloha izy a iny zany baratsika iny de ny ato zany a ya ny ato ary ny ato kosa zany a va ny ato zao le izy zany raha vakina am'izay ka andeha hiditra ao anatin'ny ina moa ao anatin'ny tableau am'izay a nazavako anareo ny tsotsotra de zay am'izay nareo vao maharaka an'izy satria voatery nazavaiko teo izy aloha de am'izay tsika hiditra ao anatin'ny tableau a rehefa nain'izay tsika rehetra zany de soratantsika am'izay izy tsika am'izay ny tableau aperakitsika am'izay le tetragramme le fiteniny mpitondra fivavahana efa enina ohatra am'izay a zay nanovanova fahatany ny famarinany teny a zay tena tsy mety mihitsy zany fa tena mampididozany olona na tonga ny olona lasa mpanota daholo ity zany rehefa vakiny ty a de atsika tsara fa ihany famaky anazy teo ihany famaky anazy ia de ty le asy ty a de vakina hoe a ozy ny zareo a ny famaky an'io a de la droite vers la gauche tsika zao miteny a ia de la droite vers la gauche zany zay ny namakina an'ity ia de ahoana indray ny famakina an'ity faharoa ty le iode sy vava sy io indray a ahoana indray namakina an'io a de zao indray ny famaky an'ity indray zany a jevatsika indray a araka ny mbola teo ihany le izy ataotsika miova indray le couleur ataotsika bleu indray le izy a de ny famaky an'ity indray kosany a de vea ty io va ve va de ato a efa njerevantsika tsara tao amy teny Hébreu tranainy namakitsika an'io tsy marina tsara mihitsy zay fa tao amy teny Hébreu tranainy nao amy Sefer Torah Sefer zao fanoratra an'le Sefer Torah ho zay tianoratra Sefer Torah zay takona indray ny lohany aleo ataoko eo ambany Sefer Torah zao zany ny fanoratana ny filazana n'ity zavatra ty a amy teny Hébreu a Sefer Torah ka ny bokyny Torah no miteny hoe iava ny fiatsonana io ary zay mihitsy le fiatsonana azy any amy lanitra hoe iava ary zay ny antsony zay anarana hoe iava zay a de afaka ny fahotana daholo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ary io lay niteraka ny anarana hoe Yahosoa zay ho jerevantsika aorian'ity fampianaran'ity rehefa nahita an'izay teny zay zany tsika de mazava ho azy fa diso daholo ny akoatran'io atria tsy nitonony jiosy zay raha rehefa voaraintsika io a de apetrakitsika eo am'izay zany tsy mampety an'le hoe ina moa hoe Jehova tsy maro samihafa ny ahova dao jerevantsika am'izay rany tsy mampety an'ireny efa mazava izy zay de ho enregistretsika moa zany aloha iny a mba hipetraka tsara atao anatin'ny fitadiditsika satria ho aviantsika foana reny rehefa avy eo a anaovana fampitahana anaovantsika fampitahana de mety tsy am'izay tsika ao anatin'ny tableau tsika teo ihany satria eo amy tableau am'izay no nazavany zavadrehetra zany ho tsika re tokantrano efa nazavaina teo zany fa famaky an'ity iode ty a araka ny teny Hébreu
tafiditra ve iota de hea de vava de he ilo tetragrame io de ny famaky an'io zany efa nambaran'ny soratra masiny hebreo teo fa iava ny famaky anazy tsisy edikevitra tso nefa mazava io a ia va zay zany no tena original an'io zay tsindritsika tsara io zany ao amy sefer torany jiosy ahoana zany no nanovan'io jehova le protestanta voalohany aloha tsy nytonony jiosy efa hitatsika teo le tsy nytonony jiosy satria le jiosy namaky anazy hoe iava efa hitatsika teo mihitsy le izy rehefa nampianarina teo fa ny katolika romana ohatra de novainy iave fotsiny zao le izy de zay ny tsy napety an'iny tena hoe tsy nytonony jiosy le izy ny katolika romana nahita an'lay hoe mba tononona ia ihany le voalohany fa rehefa atao am'le faharoa izy a navadiny valy izy navadiny vely izy nefa hitatsika tsara atao amy baiboly hebreo fa iavany io fanonona satria iay efa hitatsika le voalohany a ary va hitatsika tam'le faharoa ka ahoana moa zany lasa nivady iave tampoka fotsiny teo tantsika zany tsy mampety an'izy vaketsika aloha zany hoe diso le iave satria maninona lasa nataony an'izao ny anazy any katolika romanina zany ty iota manomboka eto zany de diso a hoan'zay mijery sary diso daholo manomboka eto diso ny jehova diso ny iave ka iave aloha mijerevantsika ty izy raha mba akaikaiky an'io raha jerevantsika ry iave a de ohatran'izao am'zay le izy raha misy miteny hoe aizany mamarina ny teninao de tsotra kely mamarina anazy a afaka ny fahotana zay rehefa niantso an'io fa nareo tsy afaka ny fahotana rehefa niantso zavatra hafa zay fotsiny valin'zay sarotra mihitsy ny ingely izy zao fa naninona zany lasa nanao an'io iave io zareo ka amin'ny misy zany le mpandika tenta teorina tya nanovanova nyo anarana io araka zay mahafinaritra anazy zay na tonga ny sasany ana hoe iahova ny sasany na hoe eve ny sasany hoe ievi ny sasany hoe ive misy dao zany a misy nanao hoe iehova misy nanao hoe evo satria manovanovan'io lettre io a azo ny olombelona atao de zay no natonga anazy tsisy afaka ny fahotanana ny ray azy fa ny katolika romanina kosany de nanakaikaiky ny marina satria mba nahita ny lohany izy fa saingy ny tao amin'ny orina novainy am'izay le izy de zay na tonga atsika hoe andeo tsara ianao amy teny hebreo fatra nde diso io de rehefa nijerevantsika ny baiboly katolika romanina de rehefa ao amin'ny baiboly katolika romanina de misy soratra hoe iaviny iny zareo de andeo jerevantsika am'izay tonga an'le iave ataotsika amy teny amy soratra maintsomaintso koa izy de ohatran'izy de tsara leo mangamanga zao ty voalohany ty zany a tsy nivainy fa ia ihany ny teto ia eo avenany ty zany nateny hoe ia ihany ty ia io zany tafajana ia io fa teto am'izay izy a tsy hay mihitsy zay nahazo an'zareo raha ny anormal lavany tokony vakinan'io satria hita tao amy baiboly hebreo ohatraneny le va de zareo nanovany oatra nde direct fotsiny hoe ve fotsiny zao de zay no natongany hoe de siba le anarana nanomboka teo a nataony ety nataony e nefa ntsika mahita tsara ao anatin'ny soatra hebreo teo fa tsy vakina ety soatra ty fa na ihasa na ahasa efa navoaka tamitsika tamy maly le izy tamy fampianarana ny numero tsy haiko izay sety angambany izy iny ary atsika verinety nefa ny satria fatiny ely izy atsika verinety le izy hity le izy ito a natsolo vetsika ato ty le hety ny famaky an'le he a de ahasa na io izy io ity aleoany atsika sary aty ty ny mbola tsy atsika sary teo zao a satria mampianatra le anarany andriamanitra ray a de tsy maintsy aperaperaka amitsika dolo ny fomba famakina azy am'teny hebreo a mba tonga atsika tsisy disotsony a manaraka hoe zatra tena nandeha tao anatin'ny fanaporofo anatin'ny soatra masiny hebreo iny ke le sary ty le famakina anazy zao io de ty le hety eto akaiketo ty io le he zao de ny famakina anazy izy a sarahantsika am'ty na hasa na ahasa io vanavana be io na ozy izy asa na ozy izy a ahasa zay ny dikan'ity hoany tsy mahita zany de savidinao zany na io hasa na ahasa fa tsy misy nanohatra mihitsy ny hoe hasa
ary raha le ohatra ka le vava no nanontaniantsika le vava indray tsy misy anina koa tao ondray voatsipika fa za ty manipitsipika amy tanako mihitsy tsy manino zany ndray tsika amaky ande mandikan'le soratra ary raha nomaray jeren'le ve ndray tsika de tsy misy hoe ve hoe famaky anazy fa reto ny fanonana anazy ndray hatrany amy voavoana ny taloha io le vava zao io tsy haiko hitantsika amy tableau hita tsara izy io a de ndrendreka rentsika sary fa tsy nahita eo zany mihitsy nareo le mandiarana ny ancien vaky teny ty ancien ty leo fa diso le naovako anazy teo ary mila mijery sy mianatra tsika satria mahasoanareo zao zavatra zao a mba tsisy amitaka anareo satria lalana makany amy fiainana mandrak'izay misy ty jerevantsika ty de alena sary moloka ile izy za tsy naka sarina foanazy teo zay a de lefatsika ria de ijery an'ilay eodasiatsika voila zay a de ny afarandrindra tsika mijery anazy a de izy tia de lokotsika am'izay amy sary a le vava ty zany a rehefa nijerevantsika indray a de ty le vava zao ty le vava ty de ny famaky an'io tena izy zany a raha am'izao tsika miteny zao a amy zava-misy am'izao tsika miteny zao de ve ny famaky an'io ary raha tany aloha tany kosa izy a de ty zany izy fandikany efa taty orina tsy tany amin'ny taloha fa ny famakinan'io tamy voalohany zany de nasesisy araka an'izy a ve ny voalohany tamin'io ty moa teny ina moa teny eropeanina tandrefana fa ny famakian'io zany ve ny tena famakian'io satria ny jiosy tsy manana W zany fa vely anazy de ORU de zay ny mahatonga ana amy teny hoe ny famakina ny ve ty tsy misy hoe EV fa ve tena ve mihitsiny na o araka ny taty oriny fa ny orizinala tany aloha tany jerevantsika fa tena ve ny teo a ary ahasina narakaraka anazy de zay zany nitatsika hoe diso le iave satria le famaky an'le hasa ahasina ha ary ny famaky an'le ve a ve fotsiny zao na le ve mivadika o na mivadika o zay ny izy zay moa idirantsika am'le fanazavana ataony sasany hoe lasa mivadika o ndray hony io hoazavaiko daolona tonga an'izay fa ny orizinalina ny teny hebreo zany a de ve sy heny eto a ka rehefa ve sy ny vakina de tena ve ty a ary na io haso na hahaso de rehefa dao raha vakitsika indray zay sary zay zany atao fetsika indray izy a raha am'izao sary zao de tokony zao indray ny mandeha raha am'izao sary zao de tokony zao indray mandeha raha ohatra zany ty a raha normalna zany de tokony zao indray famaky an'io a raha normalna tokony zao namakina an'io zany a haso ty reo zany tsisy diso manomboka eto io zany de tokony hoe ve de na io ve haso iava na iava tsy misy afaty zay mihitsiny io iava ka ity nefa tsy miteny ty iava ty iava fa ty iava ty no miteny arino no teneny jiosy de mazava zany fa tena diso mihitsy le teny nataon'ny baiboly katolika romana hoe iave tena diso ohatrany am'le andriamanitra ray diso atrano mihitsiny io a de mazava zany fa tsy mety zay sary zay olaitsika sary ndray zany satria fa nareo moa zany efa zany makasary anazy a de afifindrako aty mba atao ho fanaporofona amitsika hoe misy ny fampianarany efa nandeha aiza moa zany ato le izy tokoa ka tsy atondray izy teo io ka ay tsy eo le izy ty zany no alaiko sary ty de lazany mitsisy ndray zao zay vao makasary zay vao makato zay vao makato zay tsika vao makato de tafiditra ao anatin'ny fampianarana le izy fanazavana fototra ao anatin'ny soatra masina ny fisiny fampianarana hoe io a fa hitantsika am'izay nadiso an'le iave a hoe iave tsy ao anatin'ny famonona mihitsy satria rafarafara azy tokony hoe iava de ve asy ny fiafarana fa nefa tsy zay nitatsika eto anatin'ny seferta rano jiosy fa nitatsika eto anatin'ny seferta rano jiosy ny vakitsika eo de hoe iava de mbola manamarina foana moa zay an'le hoe io ambony io ny famarinana manamarina an'ity zany a ty sary ty hoe manondro foana fa iavany marina iave zany tsisy satria tsy ao anatin'le ina moa tsy ao anatin'le ina moa
le alphabet jiosy tranainy osonareo hoe fangay hoe alphabet jiosy ka io nataonao io tena alphabet jiosy tranainy mihitsy io a ry jerevantsika kely zay tonareo ka te jery ty bakeo kelikely tsara nge ty ozy izy a in use between atone 1000 before Yahushua and 1000 before Yahushua zay le izy zany hoe tany amin'ny l'an 2000 talohany nateran'lay mpamonjy tany amin'ny l'an 0 zany natao repère de mbola moins 2000 anisan'io zay zany le tany amin'ny voalohany zay zany ny original de le tany amin'ny voalohany zany a ity le zany resana zany ty le early zany tany aloha middle tao ampovoany late taty orina taty amin'ny zovanantsika zao zany ka ny early tany aloha tany zany a ele hoe earlier zany ny anglisy de W ny fiantsonan'io zay le tiako tenenina aminareo zany io zay le voalohany tany aloha tany W ny fiantsonan'io ty zany zany teneny zany io teneny hoe W satria io ny tao anatin'ny kazan'le tany aloha de io ny fiantsonana azy vava ny fiantsonan'io a v ka ny tany amin'ny andro taloha tamin'ny langue moins 2000 tany de v ny fiantsonan'io zay aloha laitsika sary mihitsy izy a de io to v io zany ny antsonana azy ty a zay le hoe earlier tany aloha tany votera laitsika dolo zao mahatonga an'lay ino early zay ndao vakitsika tsara izy voilà asitsika soratra am'zay izy a menamena saratsika izy a io ty le tany amin'ny taona moins 2000 zany tany aloha tany moins 2000 zao tam moins 2000 zany de io ny antsonana azy a v fa natao européanna moa ty satria européanna nandika de ataony hoe W fa v le izy zany zay de matoky am'izay afahantsika tsara am'izay ny fampianarana mikasin'io hoe tena tsisy marina lay antsona hoe ino moa iave teo itinaitsika amin'ny fanazavana manaraka indray zany a ho fafatsika indray le ataotsika mikoma ahoana indray zany a ny famakina mahadisitran'le hoe Jehova tsika somary hijany lela kely eto satria eto ny fototry ny fahamarinana eto fa mazavy n'le Jehova iny hoe tsy mety le izy zany dika zay tena diso iny a tsy nytonono jiosy zay na tonga amin'ny baiboly katolika romanina hoe teny hoe tsy nytonono jiosy iny ndray tsika jery an'le Jehova hoe mety ve le Jehova de fa mazatsika fa trany de tsy mety satria ahoana tsy mampety anazy vo manomboka mihitsy eto de fa diso satria eto a jiny raha igreka ny tokony eto a nataony jy indray de le he teo a le asa teo a raha tokony hatsotra de tsy maintsy na hahasa na nataony jely izy de fa tsika fa tsy mety mihitsy ny izy de ity indray a raha ity soratra ity zany a ty zany le he raha ity soratra ity zany a navadiny eo zany ty de aveo mbola nanampiana ve indray areo ny tena nahagaga mihitsy ny hinana tonga ty letra be deabe ty de tato amin'ny farany izy vo nahita hoe va ndray ny farany ty izy ndray tato amin'ny farany nahita hoe va jerefa tsy jengeny hoe fahatsy ny olombelona tena tsy mety mihitsiny zany hoe hitany zany ty reto ty tena ampianariko atsika aveo zany norevitra anareo hoe zao no natonga an'zareo tena nandisan'io ty zao mba hitany hoe va ihany ary ty zany a nataony hoe sarako indray eto a ty indray a de nataony hoe je ty moa de efa tsy miexista mihitsy ny ty ary taiza zany ty o ty eo le fany tena mipetraka hoe ino ny ty o ty iza na nimetraka an'io tao satria le iod he vava he a io hitatsika io zao fandika anazy jeny anankiray a de vany anankiray fa ahoana ty o ty raha mijery amin'ny satsy de hitatsika hoe inona ty o mipetraka ty hatrany de hoe lasa niova anankidimy ny lettre eto fa tsy anankefatra akory ny azy fa lasa dimy io raha am'izao sary zao raha fa tena vakina mihitsy io a nivadika dimy io anarana io satria ny 4 lettre de hitakeo je a ary ny 2 lettre voalohany je ary ny 2 lettre faharoany va ary eoana io io zany taiza io de zay ny tsy mampety an'iny zay na tonga ny baiboly protestanta miala tamin'io anarana hoe Jehova io koa satria tsy nytonono jiosy io hitanareo deo zany le defo ale anarana zao
io azavaiko tsara amin'io tableau io hoe zao daholo ny antony mampadiso le anarana anton'olombelona ka tsisy afaka amin'ny fahotana nareo de namoromorona anarana any am'izay nareo rehefa avy eo araka reny ndraiky teboteboka ataonareo reny de nakany amin'ny teboka tsy izy mihitsy ny hafaran'la izy raha anarana faran'izay tsotra sy tena toe simple le izy ary mahafaka amin'ny fahotana ny tariny de volona kany amin'ny tsy izy zavatra hafa anton'olombelona taty orina zany daholo io na voanareo io zay aloha zany fa de mazava aloha zany zay ny faharoa tena ty Jehova ty tena faratampony diso be mihitsy ny ty zay aloha ny fanazavana anankiray dao le tsika sary mbola misy fanazavana akaiky koa mantsy omeko mikasika an'io Jehova io hoe zao indray no nataony zareo tamin'io mbola azavaiko ny mandeha izy de miteny am'izay le teolojiany hoe tsy zany kambo ny fanazavana an'io de le omeko eto indray ny fanazavana manaraka fa tsy afaka miala eo zany nareo fa ny zatra nampianarina reo nge hainy sy adiady daholo fa nareo za mbola mampiresaka fotsiny io le aloha soatsika ty fahafatsika le aloha le ino mo le zavatra eto ambany eto aloha fahafatsika kely zany zany mampadiso daholo ny anarany rehetrarehetra tononareo hoe ina na diso an'io de zao ny mahadiso anazy ary ino mamarona ny ayafa de io nampianariko anareo io zay naretsika zany jery mifandikana manaraka zany dahoary somary asitsika fanamarena kely zao ahoana indray ny fahadisoana manaraka any am'le hoe Jehova afetsika indray aloha le sohatra iota hea vava he hébreu carré moa zany fiantsoana antony fa taloha tony tena hafa mihitsy ny soratra fa teoriana de nataon'izy reo hébreu carré anaran'io zany hoe mba tsy de ho sahiranao mamaky de namboamboarinao tahaka an'izao hoe mba zatra azo raisina sy azo soratana fa raha le ohatran'le rangitra koa be taloha de tena tsy ho hay mihitsy mamaky anazy ary na ianao raha sahirana mijery eny hoe inona tokoa moa zany ty raha ny olombelona tsotra de ho sahirana am'izay izy dahory de zao indray nanaovan'ny zareo an'io zany ny fomba nany raha tena zareo an'io no novainy le izy de zao nanaovany anazy zao nge jereo tsara ty fanovan'ny zareo anazy ty araka ny nanovany anazy zany ty ataotsika tia nataony Ioda ihany de nasiny 2 points le lasy aloha soratatsika daholo le izy aleo hatrany de fapiko le niova zany no ataotsika volomparasy nasiny 2 points teto ka misy dika moko reny io za raha vo 2 points io eo ambany ty de la mivadika e io da de mivadika e io ino moa zany anaovako an'ity telo io ohatrany mentsomentso mangamanga voilà ohatrany mentsomentso mangamanga de ataotsika an'izao de manarakaraka an'io zany le iode le he de io lasa manao hoe ty zavatra ty nohony am'ty 2 points napetrany eo ty de nivadika e ny anaran'izy io ndraiky ataotsika fotsifotsy ty mantsy raha misy 2 points ohatra zao ambany soatra hebreo de eo famoakinan'io de ty zany lasa nivadika hoe ny dikan'izao de zay na tonga le hoe GEOH de lasa hoe J io moa ny azy nataony J fa zay madiso anazy de lasa zao zay na tonga an'io J iny zany jerevantsika rehefa aveo fa tena misy an'io mihitsy iny io le J io satria hitatsika tsy tam'le hoe Yahvé de nasina 2 points tao anatin'le V tany de mivadika V le izy fa tsy lasa hoe va ohatran'izay de rehefa tafiditra eto izy de ato indray nasiny teboka ato nasiny teboka indray tato am'ty he ty nasiny zareo teboka indray tato aloha tatsika hatrany de mangamanga be mihitsy le izy misy teboka ato tsita leo ataotsika fotsifotsy ato zay nasiny zareo teboka eo anoloana an'le he zao ndraindray moa ty teboka ty ataony zareo eto ambony eto ndray am'ireo zany na eny ambony na eo amy tezany io dika raha vao io moa misy an'io ao anatin'ny lettre hébreu de miova avy hatrany ndray ny sansiny le teny fa raha de lasa misy io automatika eo anatin'ity zany ity zany no lasa nidina ka nivakina hoe zao ndray ny fomba nanaovan'ny zareo anazy zay na tonga lasa hoe jeho aty misy an'iny point na iny eo ampovoany eo na iny ery amy tendrony ery afaka mijery an'izany areo fa misy an'izany fandikana zany ohatra nareo ka te hijery de rehefa avy eo am'izay nidina am'izay ty vava ty zay vao nidiny ty de ty nataony hoe V ary ty kosany ato izy voaloatra normal hoe HA
io ny fandikanana akaikindrena tonga ny hoe Jehova. Tonga mieritreritra hoe tsy fantatra ny ziady ihany ny vily anarana, fantatra tsara mihitsy tena io raha ny fanazavana ho zay tsy mahay, ho an'izay tsy mahalala ny vily teny Hebreonareo ilay tetragrama iode he vava hea, de io no natonga an'le hoe Jehova, zay mazava fa diso ihany koa, satria tsy nitonohon'ny Hebreo zany anarana zany, tsy teny Hebreo mihitsy io fa zara-petatoko be avy any, ka hitantsika am'izany hoe tena tsy marina mihitsy n'le teny. Tena efa nainga atao anatin'ny hoe trucage be loatra nefa anaran'ny dada Yava zany tany amin'ny lamoin 2000 nahitana mihitsy ny hoe Yava no anarany. Tena mazava be mihitsy le teny hoe Yava ny anarany io tamin'ny lamoin 2000 tany. Zay ka mba toka fa voaraintsika tsara am'izay le teny de alefatsika indray sary de amprimitsika iny rehefa misy lavana azy avoakatsika indray. Dao atsika amaky indray tsika jery indray tsika le fandikana hafa indray nataon'ny olona am'le hoe Yahova. Zay ndray mijery efatsika viazy indray le Yahova. Tsika menga am'ty tetragrama ty ihany tsika. Ahoana indray natongava le Yahova sy Yahoo. De anarana diso daholo le izy. Hoe mieritreritra tsy fantatry ny ambassadeur-ny osa ziadiady eo zany. Zany moa tonga namitenareo hoe tsy zatra miafina aminay izany fa zay zana finan-javatra. Fa ny famarinana nareo manonao foana ny tena izy. Zay ny marina amin'io. De avetsika indray lay iode v fa io izy io moa. De le ia aloha zany avetsika tsara satria mety le ia. Naperaka an'zareo tsara le ia. Aleo avelatra voalohany. Ia tia leo sina couleur hafa ataotsika ia. Mipetraka tsara le ia de mipetraka tsara le ato. Tindray hitanareo anatin'ny baiboly amerikanina tia le Hebreo. Baiboly amerikanina Hebreo zany araka nanaovan'zareo fanadidina araka le fanaovan'olo io zany de nanao an'izao indray zareo. De aiza indray le natonga an'izy eo lasa Yahova, ka ny Yahova sy Jehova mitovy ihany. De mitaingina eto indray zany le nasiana le teboka kely indray le eto ambony eto zany. De niteneko anareo te hoe nasiana teboka kely indray le ry ambony ery. De nisy an'ity indray ato. De raha vao misy an'io de tsy maintsy misy automatika ato. Zay, na ino o na ino o. Zay. Zay ny fanaovan'jareo anazy. Na ino o na ino o araka zay miatrany anazy eo. Indraindray ny apetany ato ampovoany ato raha vao zao mantsy izy de Yahoo mihitsy zao. Fa raha ry ambony indray izy de Yahoo. Fa raha am'izay sary zao izy zany de Yahoo. Raha asoroko ty aloha. Iza moa zany iny asoratsika ny ty ny asorona. Zay iny ny asorotry satria ny anazy Yahova. De zao zany anazy zany tena ty mihitsy zany izy ty io. Ndraika maty fahafatsika kely koa ty. Tena apetrakitsika mihitsy ny amin'le tokony ho izy zao ho ato zany. Zao. Yahoo. De zay vao miditsy ty makato ve ity makato hash. De io no nanomeny hoe Yahova. Satria moa le teny moa avy any amin'ny droite mankany amin'ny gauche de ty le ia de miampy o ato famadika dolo izy Yahoo de va. Zao. Yahova. Noho ny ame ty teboka kely ty zao de niova le izy zany. Rehefa zany sary de noho ty teboka kely ty de namoaka an'io. Vadika ho avy hatrany ny sary. Lasa hoe Yahova ny afarana izy. Zao ndreny ny vin'le Yahova. Zany hoe amboamboarina daholo le teny rehetrarehetra hanovaovana zavatra tsy mandeha milonina. Zay. Raha zavatra tokony havany amakina anazy de novaina Yahova fotsiny zao. Zany hoe manampinampy zavatra, manampinampy teny tsy mandeha am'izay lony mihitsiny. Ka itsika rehetra zany no ampianarina foana hoe zao ny vokatry ny ataon'ny olombelona de tsisy afaka amin'ny fahotany le afarany. Zao izy zao. Ka nareo mieritreritra mantsy izy ivenareo hoe tsy fantatra l'izy, tena fantatra mihitsy l'izy fa zay ampianariko zay maiza mamantatra marina am'izay sisa. Fa tonga ny famarina sy ny hatsarana de aleo mandeha marina. Aveko tsara le teto Zao. Yahova de mivadika hoe Yahova io zany izy teo ambany eto Yahova de nisoratan'ny olona am'izay zay aveo hoe le olona tsy mandinika rehetra zany nanao hoe
fa zay anaran'Andriamanitra tsy izy akorony zany. Zay natonga ny anareo hoe Yahovah indray raha tsy mahay nareo. Hitanareo anatin'ny baiboly vaovao hoe any amin'ny hébreu modernazy zay no mahatonga ny be deaibe nanao hoe Yaho, satria nafoeziny ty anarana ty de nanao Yaho zareo. Misy indray nefa tsy nanao an'izay Yaho zay fa tena zavatra hafa mihitsy ny namakina ny tetragrama Yava io tena novainy zavatra hafa tanteraka. Indray tsika jery Yamakely izy lay zany enregistretsika aloha ty. Fa misy moa sasany hoe nafoeziny le Yahovah de nataony hoe Yaho fotsiny zao izy, zay ny anankiray. Fa misy indray nanita-kevitra farany lavitra, zay ny atao hoe ny olombelona de tsy maintsy mahita zavatra atao amin'ny lalan-kaleny ihany. Ty indray ny anankiray indray ty hojerevantsika indray ty anakaiky ty, ary ty ny amaranantsika anazy ny adalandra olombelona rehetrarehetra io zany jereo ny hafaran'le izy zao ny hafarany zao. Somary afatsika milamina mba tsisy hoe hodiso de vita aloha tsy de makaina kely tsika de hiditra ami'naran'ny zanak'Andriamanitra indray tsika orinan'ny fampianarana zao mandeha zao larana fahasivy ty tatsika tya, de hiditra amin'ny larana fahafolotsika. Samy mahazo ny anjarany daholo ny olombelona eto ambony tany na viaiza satria avoke daholo ny adalan'ireo olombelona zay mba ataontsika hoe miezaka mafy manakaiky ny marina. Fa ny sasany moa de tena efa tsy hitatsonjy lazana azy fa tena efa fa mivoana tanteraka makany amin'ny tsizy ka tsika tsy hiditra am'izay. Ao indray ny hevin'le Yaho zany, le Yaho indray de ohatran'izao indray ny hevin'le izy zany ty de napetrany tsara foana le mahihany voalohany io, tsisy nandany iny zany mihitsiny. Tonga eto am'izay kosa ny azy zava-doza nataony ity vava ty nasiany teboka teto ampovoany, ohatran'le fanaony olona reny ihany zany raha vao misy teboka zany eto ampovoany ato tande mivadika oty ho avy hatrany ny vakiny io zany aleotsika ato zany Yaho de zao le maha Yaho anazy. Io le Yaho teneny zareo io le Yaho zany hoe ty sary ty zany satria le ty teboka boribory ty mihitsiny ny mamoaka le terme hoe raha vao misy an'io teboka boribory io zany eo anatin'ny letrany jiosy de mivadika io ohatrany hoe ve na hasa na io asa io sina teboka ampovoany eo de lasa ho koa ny anaran'io zany. Fa ny anjareo moa zany le vava nasian'io teboka io ampovoany ohatry zao zany izy ty le vava ty de asina teboka etaoko menamena de asina teboka eto ohatrany de tande mivadika hoe lasa mivadika hoe ho avy hatrany io zany asa Yaho zao naovanjareo anazy. Ty vava ty zany efa misy teboka eo ampovoany de mivadika io zafadika mizaty disco ty zany vadika io na hoe zao ny famaky anazy ty zany le sitsika mentsomentso tsara ty vitanareo. Ity vava ty ty le vava zany ty vava io vava io rehefa misy teboka ampovoany de mivadika ny ny fiantsonana azy zao zay. Ary raha ty vava ty no misy teboka indray eo amin'ny lohany le vava no misy teboka eo amin'ny lohany ty vava ty zany ataoko sary indray misy teboka eto amin'ny lohany asina teboka ohatran'izao izy ny jiosy misy fianarana filaza tsika tsy hiditra am'zany de miova indray ny anaran'izy io lasa hoe lasa tena mihitsy ny fiantsona azy zay nataony hoe Jehovah. Fa raha vao atao anatin'ny andro de nivadika hoe ndray de zay natonga ny hoe lasa hoe Yaho le izy satria lasa ty am'izay hevitra zay. Tonga jerevantsika aleo alaitsika sary ty de mariniko anareo rehefa avy eo sady voafafy mantsy de aleo ilana sary hitanareo tsara fa tena misy famakinan'io ao amin'ny teny hébreu teo amin'ny lettre hébreu io ka efa taty oriny io transformation io hitatsika io efa tatika hatramin'le troisième génération zany io efa tatika efa nytransformena le anarana de zay vao nisy an'ity ty fa tany voaloha ve de tamy faharivo de tamy fahatelo zay ny famakinan'io zany de hitatsika tatao velany tato ambany tato hoe ny voalohany izy de in use between 2000 to 1000
de ny faharoa ino izy between 1000 to 100. de ny fahatelo ino izy between efa tatelo be zany moins 400 400 to 100 after yahosoa zany dikazay tam plus 100 zany ka ity 3 ty zany a nampiasaina tamin'ny plus 3 tany amy plus 100 tanoany vao nampiasaina de zay le satria aty le hoe voalohany a ty voalohany ty a early efa ela faharoa middle fahatelo a late de jerentsika am'zay le izy a le taon'ny fahatelo zany ty dikateny ty tamy voalohany w a tamy faharoa o a ary ny fahatelo o zay de zay no mahatonga ny hoe azo vakina ve io azo vakina o io azo vakina o io anafangariny olona am'izay nefa tena misy famakinan'io araka amy fotoana hoe raha tany aloha de ve tao voaboany nisy nanao hoe o atateoria nisy nanao hoe o na hoe u de ho hitatsika io izy zany dikan'izay ka arakaraka ny vanina amy sy ny fotoana n'le izy zany de reny le hoe tsy miova le teny fa i foana hatramy farany de i foana taloha hoe kasikasy de ka foana ohatran'izay ka zay moa zany mandray ohatra ny tiako tenena am'ireny teniko reny ny tiako apetraka aminao zany de hoe tena misy fiteny izy io a de ny fomba fanaovana zay ke jevatsika fa misy nandefan'zay taty amina taty ndasiko re jeva ke zay hoe ty le famaky anazy a za jevako raha ato ihany le izy na tsy ty izy ty ty izy ty a ty zany le hoe v a ho hitanareo v a na o a na o io izy io a de ty ry zareo ty io le vavy io a de zao le fanaovana azy ty a ve izy raha ty amy voalohany ty io le tamy andro taloha de o izy tamy ty naso ataoko ino ataoko tazomina ny tsara mihizy am'izay de tsy very zao de tsy very tsony izy am'izay de afaka tena manazava tsara aminareo za no am'izay ara de jerevantsika ry izy a ty zany zao le o ty a le vavy moa zafady indrindra de ty izy a re antsona hoe o tena o boribory ary ty izy le misy an'le teboko ampovoany atao hoe u na o zao io izy io ho atsika rehetrarehetra zay mijery a de io izy io alaitsika sarindray loatra de tsy hitany nalehany zay a lo eny zavako amitsika hoe miexiste io soratra io a fa rahakaraka ny vaninandro am'izay hoe efa taty olo izy no misy namaky an'io io a de ny tany loloha tany izy a tao ampovoany lasa hoe o zay de tsy oe moa zany izy tsy niseho le sary mampiseho sary moa tsy le zany izy moa zany tsy hitako izy teo tsy hita le sary tsy maintsy mameritsika zany aloha fa tsy hita le sary teo tsy hita le sary a izy ty fitsy mesazy miditra aby e zao io izy io a ty le voalohany ty v a de o a de o zay ny famaky anazy de io le araka le vaninandro teneniko teo hoe nanomboka tany amin'ny andro taloha izy a de v nanomboka tateorina izy a lasa o ary rehefa tateorindrina kokoa izy a o io zany le tamin'ny amin'ny andro moins 2000 zao ty voalohany ty de le o zao le tari am'le moins 1000 de no zao tatika tamy taona moins 400 tanoany de nisy nanova le izy zany zay le izy arakaraka ny vaninandro zany izy nydikan'izay ho tsika etrany tokantrano na ny vaniny olona an'io ary ny zavadeo zao moa zany efa tena tateoria taty a de samy nanonona azy ety nytononona de niala tamin'ny original am'izay le olombelona raha tokony havanina nonona azy tamin'ny andro moins 2000 nivadika iahova nivadika iaho nivadika jehova nivadika iave de tatsikan'izay fa tena nivoana daholo ny olombelona tsisy tao anatin'ny tonono jiosy le izy nandray ary fa niny tonono jiosy de iny naveriko taminareo iny hoe iava ary zay niantso any ava rehetrarehetra de afaka ny fahotana farana teo ny teny a zay aloha ny fandarana voalohany a amin'ny fampianarana faharoa nareo afaka miditra ao anatin'ny telefona am'izay a fa atreto aloha de mandinika tsara nareo a
ary de mirahasotsika samyteny soa anaraka ny fampianarana manaraka atsika orinan'izay a deo tsy ro hivavaka isotra ny dadaiava nahazo antely so mahafinaritra zany hoe zao na zao nahita le andriamanitra marina am'izay a iava no anarany tsisy afaka nyfahotana zay niala tamin'ny aiava tsisy afaka satria maninona jereo moa reny anarana niova reniko fa raha vao miova eo anaran'io de tra de tsisy famonjena ao aminao de tsisy afaka nyfahotananareo de zay le loza am'le izy rehefa tsy afaka nyfahotana fampanota de makany amin'ny elo ino ma to hoe tsy manota intsony a olona tsy me manao ratsy intsony tsy possible eto am'ty planeta teranareo ty zay a raha tsy manatona ny eosoanareo satria maninona rehefa tsy hitamasonareo a manao ratsy fononareo any ary ny devoly zay mangeja ny olona de tsy maintsy mampanota ny olona na tinona tsy tiny ka noho zany a mirahasonareo a ho tonga soa masotromo zay manatona ny eosoa tapao ny hevitra manatona ny ambasadorany eosoa zay mitorany eosoa de ho tonga any famonjena ho amin'ny fiainana mandrakizay anao mirahaso atsika samy teny eosoa hivavaka atsika sotrabetsaka dadambala iava tsy maintsy manazava ny teny mba hamaripotsitra ny fampianaranao mba hitoetra tsara ny teny fa tena famonjena ty omena ty ary fampafantarana lay tena momba anao ianao lay andriamanitra ray iaiava nanao ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo aminy ary nanao ny lanitry ny lanitra zay ny ambony any misy anao any lehibe loatra ny herinao tsara be ny azavanao ianao le azavana lehibe voninahitra anao dadamala iava ta io zay teny zay mba tsy ho very mihitsy fa tena ho fenony fahasoavana sy ny hatsaranao ho fenony fiarovana avy any aminao voninahitra anao mandrakizay dadamala iava hitany zay nitenenina tokoa ianao voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaran'ny eosoa dada iava malalo naovako an'izany vavaka izany mankany aminao halleloia amen de mirahary isoatsika etra samy teny eosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana indray a amin'ny manaraka indray veloma tompoko